Efa ilay miara-patsika mpanaraka an'ity serasera-telo minitra ity indray androany andro iraisam-pirenena ho an'ny tenin-drazana dia ity koa izany fandraisako anjara amin'ny fiantsoana ho an'ny mpanandratana ny tenin-drazana amin'izay andehanantsika rehetrarehetra amin'ny teny malagasy izany indrindra enitsika hatrany ilay fiteny hoe andrianko ny teniko fa na ny hafa koa feheziko dia hoe tsy misakana antsika tsy hahay teny malagasy sy hanindraindra ny teny malagasy akory ny fahaizana ny teny hafa. Zako dia anisan'ny iaran'ny vokadratsiny tsy fiparitahan'ny teny malagasy satria araka ny fantatrareo ny amin'ny takelaka rehetra izay ataoko izay ny ankamaroany dia amin'ny teny malagasy dia izao koa izao manao video dia ataoko amin'ny teny malagasy daholo dia anisan'ny sahirana izany satria amin'ny resaka dokam-barotra dia tena tsy mahazo mihitsy ny sahirana be mihitsy ny takelaka ataoko dia tsy eken'ny Google asiana dokam-barotra dia tsy maintsy mitady hevitra hafa izany anaovana anazy. Ny video koa izao dia tsy dia mahazo mpijery loatra satria izay gasy sendra mahay teny gasy sy manana internet manana YouTube no afaka mijery anazy. Dikan'izay izany tsy miparitaka ka io izany no mampatonga anako manao antso amintsika rehetra ihany koa hoe aleo aparitaka ny teny malagasy. Ny fomba hanaparitahana azy amiko dia fitaovana lehibe ny tambazotra sosialy toy ny hoe Facebook, Twitter, Instagram sy ny sisa ireny izany. Matetika rehefa amin'ireny toerana ireny dia alaim-panahy hampiasa teny vahiny satria mahatsapa hoe misy olona izay tsy malagasy mamaky an'ilay izy mijery an'ilay izy dia ohatrany hoe alaim-panahy hoe atao teny vahiny hatrany ilay izy kanefa angambany koa amin'ireny fitoerana ireny no tokony hanasivana teny malagasy bebe kokoa. Amin'izay fotoana izay dia manomboka mibahan-toerana ilay malagasy dia tsy maintsy hitady dikateny, tsy maintsy hitombo ny fandikateny avy amin'ny ohatra hoe amin'ny Google, tsy maintsy hanomboka hivoatra izany ny filan'ilay olona n'ilay fahaizana an'ilay teny malagasy. Tsy voatery hahay teny malagasy ahoana akory izy fa mba afaka mandika an'ilay teny malagasy. Amin'izao efa noteneniko fa misy izao ny Google Translator izany hoe mpandika teny dia misy teny malagasy ao anatiny saingy tsy ara-dalàna ary tsy vakian'ny Google aloha ilay izy satria tsy mbola tena malaza be n'aiza n'aiza ny teny malagasy nefa betsaka ny teny ao anatiny efa misy dikateny ara-dalàna efa afaka miaina tsara ara-dalàna zareo na ny Indoneziana sy ny sisa satria miparitaka bebe kokoa ireny teny ireny ka hoy zako hoe angambany anisan'ny fomba ahafahantsika manaparitaka bebe koa ny teny malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena reny tambazotra sosialy ireny. Dia niezaka izany amin'izao dia hoe rehefa mba manao Twitter ianao na manao teny amin'ny Facebook ianao na manao fanehoan-kevitra ny amin'ny blognao sy ny sahala amin'izany dia mba hasivo teny gasy maromaro mba farafaratsiny na ataony amin'ny teny gasy atao amin'ilay teny hafa ilay izy amin'izay fotoana izay dia mba ho zatra n'ilay teny gasy ny fitaovam-pifandraisana isan-karazany anisan'izany ohatra ny fitaovam-pitadiavana ny Google na fitaovam-pitadiavana sita lehibe ireny mba hahafahan'ny zareo manangona tsikelikely ny angon'ny teny izany hoe database des mots izany mba hahafahan'izy ireo mahafantatra hoe mivoatra ny teny malagasy. Dia izay ny resaka nataontsika amin'ity androany ity fa toizantsika manaraka indray aza teny no manindry an'ilay hoe s'abonner. Mbola tsy amin'ny teny malagasy kosa hoe s'abonner io dia tsy maintsy teneny hoe s'abonner na subscribe mba hahafahanao manaraka ny video manaraka indray. Veloma tompoko.